Mazvana ny fandikan-dalàna momba ny toeram-piantsonana eto an-drenivohitra. Mibaribary ny fiantraikan'izany amin'ny sehatry ny fitaterana raha ny fanadihadiana. Tsy hita taratra manoloan'izany ny fepetra raisy ny tompon'andraikitra samihafa. Tsy mifanaraka amin'ny filana momba ny fitaterana ny fepetra raisy ny komuna momba ny toeram-piantsonana, hoy ny mpampiasa lalana. Tsy mamaly ny fangatahan'ireo mpampiasa lalana ny paikady, ny arahana tamin'ny orinasa tsy miankana mpitantana toeram-piantsonana raha ny fanazavana. Fantatra hoe tsy mety ilay izy fa tsy fidiny ilay izy satria fihainy ilay party tokony hitsanonana dia tsisy anjara ho anay ilay izy dia lasa fa raha mifanaraka kosa hoe ara-dalàna tsara hoe iny misy toerana dia eto andoavam-bola eto zao isam-bolana nalohanareo dia voafihan'ilay taxi tsara ilay izy. Izy koa misy an'ity resaka parking fandoavam-bola ity zany dia lasa hoe miala amin'izay ngamba ilay olona dia manao izay hipetrahany fotsiny. Dia izay mety hoe mahatonga ilay izy fa nazanona izany raha hita hoe mamony lalana izy fa tokony mba ilana FEVR-ny. Za zao eto mahita ohatra hoe raha eto amin'ny manodidina ny ranomaimbon'ny Behoririka ao anatiny zao misy toerana malalaka ohatra hoe sao dia mba azo anaovana hoe parking na ohatra ohatr'izany. Ankoatr'ireo fangatahana samihafa, tokony hamafisana ny fampiaran-dalàna, handrindrana ny sehatry ny fitaterana hoy ny teknisianina no adiadiana. Fitsipika sy ny lalàna zany matoa izy io napetraka dia tokony ho arahany rehetra. Tsy tokony hisy ambony lalàna. Andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no miezaka miditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna raha tiantsika handroso Madagasikara. Tsy maintsy izay ny zavatra petraka hoe mila manara-dalàna ny rehetra. Misa enina alina senetsy raha ny fantatra ny fiara mifamezivezy eto an-drenivohitra isan'andro. Ny taona 2024 natokana ho an'ny fiara 2,000 ihany ankilan'ny toeram-piantsonana. Raha efa ny taonany maro no fantatra ny olana, omaly vao nroso tamin'ny fokoanan-doha, ny tompon'andraikitra isan'ny tokony notarihany komuna teo anivon'ny prefektora sy ny polisy-pirenena, ny fanatsarana ny toeram-piantsonana, ny fanamafisana ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feno fifamoivoizana, toy ny fampiasana ny feu tricolore sy ny maro hafa, ny teboka ny voizina, ahafahana mampihena amin'ny apahan'ny olona ny fifamoivoizana izany hoy ny mpanara-baovao, saingy taizany tsy nampiarina hatramin'izay. Fa olana maharitra izy fiantraikany mivantana amin'ny olana ny fitaterana no andrasany be sy maro ankehitriny.